fanan'Andriamanitra sy ny asany. Rehefa miresaka isika hoe Andriamanitra dia fanahy, naverimberina teto fa tsy maintsy ho amin'ny finoana izany. Misy izay nomanin'Andriamanitra ho antsika, na dia mbola tsy hitan'ny masontsika ary tsy ren'ny sofintsika, kanefa ny fanahin'Andriamanitra izay nomena antsika dia ahafahantsika mahita sahady izany, izany hoe mitombona tsara izany ilay fiteny hoe masom-panahy. Satria azo atao zany, ary ihany koa satria Andriamanitra no manolotra izany fanahiny izany. Zao nefa, asaina isika hangataka, tsy hoe Andriamanitra no tsy nanome, fa mba hahatonga antsika hankasitraka kokoa, mba ho voaseho kokoa any am-posy any an-tsaina, any am-paraatokontsika any mihitsy, any amin'ny fisainantsika lalilany mihitsy ny fankasitrahana izany fanomezana ataon'Andriamanitra izany dia ny fanahiny antsoina isika hangataka. Ka raha mamaky isika ny any amin'ny Matio 7 izay efa haitsika moa zany, 7 zany sy ny manaraka hoe izay mangataka dia omena na mahazo, izay mandondona dia hovoahana varavarana. Ilaina zany, tsy hoe kory amin'izay heverintsika fa maika ho antsika amin'ny fiainana andavanandro ihany, fa indrindra ny fanan'Andriamanitra. Mangataka isika, mangataka izaho, mangataka ianao, dia omena. Ary mbola tsy niheritreritry ny hangataka aza isika dia efa vonin'Andriamanitra ny hanome ny fanahiny. Ilaina tokoa zany satria toy izany ihany no zavatra niseho tamin'ny fotoana izay azontsika ambara manao hoe fotoana manokana niarahan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra, ary nilazany tamin'izany fotoana izany fa tokony ho vonona amin'ny fahatongavany ny mpananatra izy ireo dia ny fanahy-masina. Zao mantsy, nanana fahazarana ireto mpianatra Jesosy Kristy ireto ny fankahita tamin'Andriamanitra. Io ilay voalaza ao amin'ny Hebreo 5, izay milaza fa tamin'ny andro nofiny, miresaka ny amin'ny fotoana izay nijanonan'i Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo teto an-tany, niaraka tamin'ireo mpianatra zany. 7 ao amin'ny Hebreo 5 dia voafaritra tsara izay zavatra izay. Koa nanomana ireto mpianatra ireto Jesosy Kristy, izay voambaro ao amin'ny Jaona 5:20, ny 9:20 manao hoe ny anaran'i Kristy, fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy famarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, izy ny vavolombelona nambara. Zao nefa, ny Jaona 5:20 ka ny 7 dia milaza izy manao hoe fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Io fomba fiasan'Andriamanitra io zany, izay niainan'ireto mpianatra ireto tamin'ny fahitana, tao anatin'ny fomba fijery voafetra maha olombelona, dia nientson'Andriamanitra azy ireo tahaka izay atao amin'izao androntsika izao hoe tsy hijanona eo amin'ny fahitana fotsiny ny zavatra azo tsapaina, ka ny fandehanan'i Jesosy Kristy, izany hoe ny famaranana n'ilay fotoana antsoina hoe ny andro nofiny, no atongavany ny fanan'Andriamanitra antso amin'ny finoana izany. Ary izany dia fanamafisana ihany koa fa ity fanan'Andriamanitra ity, izay Andriamanitra mivoaka avy ao amin'ny ray. Isaorantsika ny tompo fa asan'Andriamanitra mihitsy ny manampy antsika eo amin'ny fahalemena, mba hahafahantsika manana antoka kokoa. Hatrany amin'ny voalohany moa zany izao fiarahantsika izao dia efa nolazaina fa manao fanambarana Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Koa tiako ny hanasantsika hamaky anisan'ny fanambarana miavaka dia izay voambaro ao amin'ny Romanina 9:9, Romanina 9:9 ka ny 9:20, izay fantatsika manao hoe
vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, tsy vaovao amintsika zany. Tsy vaozao Andriamanitra no nilaza ihany koa fa zanak'Andriamanitra isika. Amin'ny Jaona voalohany, toko 7 dia milaza mihitsy izy hoe endre manahoana ny fitiavana naseho andreo antsika dia niantsony antsika hoe zanany. Eto zany ny fanan'Andriamanitra dia manao fanambarana. Andriamanitra manao fanambarana amin'ny alalan'ny fanahiny fa zanany isika. Petraka foana ny fanontaniana manao hoe raisinao zavatra sarobidy ve eo amin'ny fiainanao ny fanambarana ataon'Andriamanitra amin'ny fanahiny. Raha toy izy ny 9:20 eo amin'ity fanambarana ity, Romanina 9 ka ny 9:20 sy ny 7:20. Raha zanaka dia mpandova, mpandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy koa. Ny tanjontsika ao anatin'izao fampaherezana izao dia ny hanome lanja manokana ny fanambarana izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Koa tiako ny hitondra ambavaka izany satria nahoana ary ianao misy mandrakariva ny atao hoe fakapanahy izay mitaona antsika hifantoka fosiny amin'ny zavatra izay hita sy azo tsapaina, fa tahaka ireo mpianatra dia miantso izy ireo Jesosy Kristy, miantso ahy, miantso anao ihany koa mba tsy hijanona fotsiny eo amin'izay sehatra hita maso izay fa hiroso kokoa. Ka raha milaza amintsika izy androany manao hoe zanako ianao dia tiako indrindra raha mba hanaiky izany isika, mpandova an'Andriamanitra. Asaiko amitiavana ary ianao fa isy vavaka izay ho tonony. Raha tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao zahay ny amin'ny fanambarana nizilezina avy amin'ny fanahinao ny mahazanaka, ny mahazanak'Andriamanitra anay. Mampianara anay hanaiky izany fanambarana izany satria fanambaran'ny fanahinao zany hakatoerana manokana ho am-ponay tsiraray avy, ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ary hiainanay sahady dian'izao. Na dia mbola aty amin'ny toerana sy sehatra tontolo voafetra aza izahay dia mba hahay hiaina sahady izany tontolo ara-panahy izay tianao hitondrana anay izany. Tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.